zany revy amara Coutarson Solonena Ernest taizara-pana eo anivony folo alina ao amin'ny militaire national misolo tena ny fiangonana anglikana ao amin'izany fitazam-pana ny folo alina eto Madagasikara izany. Fifaliana azy zany ny mampafantatra anareo ny fisiny ny mpitaizara-pana zay misolo tena ny fiangonana anglikana eo amin'ny mpitaizara-pana ny folo alina na ny miaramila izany. Ny mpitaizara-pana eo anivony folo alina zany dia olona natolotry ny fiangonana zany hoe mpitondra fivavahana natolotry ny finoana misy azy. Hatreto moa ambaran'ny décret ny décret zany dia laharana 8/5/5 tamin'ny 7 septambra taona 5/4. Ao anatin'ny décret dia ny FFKM no mbola ekena hatreto ao amin'izany fitazam-pana ny folo alina eto amin'ny firenena malagasy izany. Sefa ela be tamin'ny nazotsika ny fahaleovan-tena tany amin'ny taona 1970 fa saingy taoriana kelin'izay zany rehefa mitsangana ara-dalàna daholo ireo rafitra isan-karazany anisan'izany ny fisian'ny miaramila malagasy dia niforona tamin'ny taona 1970 dia nanomboka nisy ny mpitaizara-pana fa tamin'ny taona 5 kosa vao nisy ny décret dia nanomboka teo zany ny siny zany atao hoe rafitra tena manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny eo amin'izany mpitaizara-pana izany. Dia pasteur Michael Rakotsafo moa no voalohany tamin'ny taona 19 dia nanaraka teo ny katolika ihany koa dia tamin'ny taona 13 dia nanjary nisy ny anglikana sy ny luterana. Dia ny mpitaizara-pana ny folo alina moa zany dia tendreny ny fiangonana dia tendreny ny ministera ny fiarovam-pirenena indray avy eo dia manaraka fiofanana amin'ny akademie militaire. Zany hoe tena miaramila fiano zany ny mpitondra fivavahana zay voatendry sady voatendry ny fiangonana ny voatendry ny ministera ny fiarovam-pirenena dia manaraka ny asa rehetra amin'ny fampandrosoana amin'izany atao hoe asa ny miaramila izany. Ary tsy vaovao izy io akory fa tsika somary taratara fa iraisam-pirenena dia misy izany ary dia manaraka ny miaramila any amin'ny sehatra misy azy rehetra any ny mpitaizara-pana mba ahafahana mamaly ny filany ny miaramila satria ireo miaramila ireo koa dia manana ny filana rehetra na aty amin'ny asa andavanandro na any amin'ny asa manokana tahaka ny iraka ampanaovina azy ny eny fa ny any amin'ny sarotra indrindra dia any amin'ireny atao hoe ady sy ny toy izany ireny. Ny rafitra indray zany dia samy manany azy, misy manaraka système frantsay misy manaraka système anglisy ka isika eto Madagasikara zany dia manaraka le système français zany titre de présidence ny aumônier militaire. Fa ho an'ireo manaraka ny système anglisy dia rafitra ngeza be mihitsy zany direction mihitsy ny misy zany atao hoe fitazam-pana ho an'ny folo alina zany ka manana ny grady izay ananany miaramila rehetra tonga hatrany général de division sy ny toy izany ny DG directeur général ao anatin'izany fitazam-pana ny folo alina izany. Sady mpitondra fivavahana izy zany fa sady miaramila ihany koa izy. Raha hoe mety sarotrarotra ihany indrindra fa amin'ny maha-miaramila azy dia manao fanamina miaramila ny mpitondra fivavahana miaramila dia misy moa ny olona somary teritery saina ihany ary tena miambavaka ihany kanefa zavatra misy maneran-tany zany ary natao anasoa. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mizara roa ny fahefana
ary ny fahefana zay misy dia avy amin'Andriamanitra. Misy ny fahefan'ny sabatra dia ny fanjakana, ary misy ny fahefany ny tenin'Andriamanitra dia ny iainantsika eo anivon'ny fiambonana. Ary matetika dia adin'ny olona le tenin'Andriamanitra fa reo jiosy reo ane reo Israely reo rehefa hiady reo tany aloha tany dia miseho misora dia tsofina raha. Ary atao amin'ny Romanina dia mazava be ary ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa tsy hoentiny foana akory ny sabatra fa ho an'izay manao ratsy. Ka amin'ny fotoana zany zay tsy anatanterahana na hoe fisian'ny fotoana ahafahana manatanteraka asa eo anivon'ny ekleziana ny fiangonana Anglikana dia tsy misakana zany degré voalaza ao anatin'ny degré zany. Ka noho ny antony maro samihafa zao za dia coach ny fiangonana Anglikana eny Anjanany vola dia zany miany io. Ary amin'ny fotoana zay anatanterahana commission misy ana dia mijery aho ny olona sy apetraka eo na apetraka amin'ny toerana tsy mitoy zany. Ary nisy ny fotoana tahaka an'izany torak'izay ny mapia ny masera ny pia ny tanora dia ny tsefatsefany eny fa coach dia mametraka olona tompona ndraikitra na manakana olona amin'ny zavatra amin'ny zavatra zany hoe le fizarana le andraikitra zany dia manampy dehibe zany amin'ny fiahina sy ny fampandrosoana ny diocèse. Matetika ny olona dia varindra amin'ny resaka hoe fa manina ny ty fa tsotra fotsiny samy manatanteraka ny asany ary samy manolo tena fa rehefa samy manolo tena ny tsirairay avy miaina ho azy zany atao hoe raharay hoe cumulation de fonction sy ndretsarehetra zany. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy adino ry havana le tenin'ny Paoly manao hoe mivavaha ho anay mba handehanan'ny tenin'ny tombo faingana. Ka raha misy an'ity karazana fanazavana na fampafantarana zay natao tetyty dia isorana betsaka ianareo zay nanolotra anay sy karakarana zao karazana reportage sy fampitana ny fampafantarana izao misaotra betsaka antsika rehetra koa zay nanaraka ary dia ampafantatra ihany koa fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba tsy takatra saintsika ampisy filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao hampandroso ny olona rehetra na amin'ny lafiny ara-bata na ara-tsaina na ara-panahy ary indrindra ny ara-pananana sy ny filaminana zany no antosentsika eto an-tany. Da dia misaotra betsaka